Ankafarina ndray toko lasy toko vavy no itsidiana ny tokantranontsika rehetra mijery ny fahita lavitra on RTV amin'izao arivany zoma mafinaritra fa 30 ny volana novambra izao. Manasana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fahapahalala-mbavaotsika amin'ity ariva ity. Indroary ny lohateny-mbavaotsika. Ikarakara ady hevitra lehibe ho an'ireo kandida mifaninana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vaomiera maloatena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny seny. Isokatra manomboka rampitsy voalohan'ny volana Desambra ny fanavaozana ny fisoratananarana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Tsy hanohana kandida ny pasteur Mayol amin'ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena. Fokotany misa 320 eto Antananarivo Renivohitra no nanaovana fanadiovana lakan-drano tamin'ity androany ity. Vaovao makasika an'izay fifidianana izay no isantarantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Isokatra manomboka rampitso voalohan'ny volana Desambra ny fanavaozana ny fisoratananarana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Mbola betsaka moa ny fifidianana izay hatao eto Madagasikara amin'ny taona 2024 isan'izany ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna. Fandraisana anjara ny tsirairay sy fandehanana eny amin'ireny birao ahafahana misoratra anatin'ny lisym-pifidianana ireny moa no andraikitry ny olom-pirenena ao anatin'izay fanavaozana ny lisym-pifidianana izay. Marina moa fa tsy mbola ampiasaina amin'ity fifidianana fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity izay fanavaozana lisym-pifidianana izay satria dia any amin'ny 25 ny volana May vao vita tanteraka izay fanavaozana izay. Nanao ny fanadihadiana Jenita Solalaina eo amin'ny sariny rivo Rakotinirina. Toy ny fanao isan-taona dia misokatra indray ny fanoratana anarana ao anaty lisym-pifidianana mba ahafahana mandray ireo tanora vao tonga taona ao anaty lisitra fa eo ihany koa ireo izay nifindra-monina ary anipihana ihany koa ny anaran'ireo izay efa mady. Voafaritra ao anatin'ny lalam-pifidianana ao amin'ny andalany faharoa fa didin'ny olom-pirenena ny mandeha misoratra anarana eny amin'ny fokotany misy azy. Koa dia manentana ny malagasy rehetra manerana ny nosy ny seny mba hamita izany adidy izany. Fanavaozana isan-taona ny lisym-pifidianana no atao fa tsy fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana. Isokatra ny lisym-pifidianana tompoko lasy tompoko vavy enim-bolana no ananantsika, zany hoe hatramin'ny faha 20 ny volana febroary no fisoratana anarana fa any amin'ny faha 12 ny volana May vao famaranana tanteraka. Ka mingavy zahay ny fandraisantsika anjara amin'izany fisoratana anarana amin'ny lisym-pifidianana zany sao dia ho tonga indray ireo fifidianana isesy amin'ny taona ho avy ireo dia eo isika rehetra vao ifanometsina. Tsy andraikitry ny seny irery ihany ny manentana ny olona hanoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana, manana andraikitra amin'izany ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika. Raha ny hita nefa dia manodidina ny 7,000 ny isan'ny fokotany, zara 10,100 amin'izay ihany no nanaovana izy ireo fanentanana tamin'ny farany teo. Dia zara raha misy 10,100 fara fahabetsany no mba nahitana ny solotena ny fiarahamonim-pirenena sy ny solotena ny antoko politika nandray anjara tamin'ny fanavaozana zany lisym-pifidianana zany. Nefa ny lalàna dia milaza fa ao anatin'ilay CLRE ary tokony handray anjara amin'izany fanavaozana lisym-pifidianana zany ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Iroso amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka moa i Madagasikara amin'ny taona 2024 ary tapitra amin'ny faha 10 ny volana febroary izao ny fotoana tantanan'izy ireo. Everina fa amin'ny faha 20 ny volana martsa ho avy izao no atao ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ho atao amin'ny faha 19 ny volana jona kosa ny fifidianana ny ben'ny tanàna. Fa tsy maintsy alohan'izany ihany koa no tapitra ny fotoana izay hitondran'izy ireo. Ny fifidianana filoham-pirenena ity no vita fa mbola ho avy ary ho taona 2024 io dia ho tao mpifidianana. Raha tsy resakitsika ny amin'ny hoe satria raha ireo filoham-pirenena tafakatra amin'ny fihodinana faharoa ireo dia toa samy manana fandarana asa anova lalam-pandrenena avokoa. Mety hisy zany ny fitsapaka-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka dia tapitra ny faha 10 ny volana febroary 2024 ny feptom-piasana. Ka tsy maintsy isy solombavam-bahoaka vaovao zany ivory amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May. Ko satria 470 andro no ilaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tsy maintsy any amin'ny faha 20 ny volana mars any ho any zany no atao zany fifidianana solombavam-bahoaka zany. Dia fifidianana maro dia maro no hatrena amin'ny taona 2024 ary fifidianana any fotony no akamarony, fifidianana solombavam-bahoaka, fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanorotsaina dia manentana antsika rehetra zay.
ilaina arak'izany ny fiarah-mientan'ny tsirairay amin'ny fanentanana ny vahoaka malagasy mba havitrika indray anjara amin'ny raharam-pirenena fa ny fifidianana dia fototra iangany ny fampandrosoana. Anakarena vaovao makasika ny fifidianana sika mety ariva ity ka anoizantsika azy dia manasa ireo kandida sy vondrona iraisam-pirenena ary fiarahamonimpirenena mba handefa manam-pahaizana manokana momba ny informatika ny seni amin'ny alarobia ho avy zao moa zany no anasana izy ireo mba handreto ratsy mangaika samihafa ireto mba hanao fitsiriana ny logiciel zay ampiasan'ny seni niteraka risabe mantsy ity logiciel zay nampiasan'ny seni ity haharitra roa andro ny fitsiriana fa koatr'izay dia isany koa ny fampiofanana eny anivon'ny SRMV ny 120 ny 20 ary ny 17 ny volana desambra ho avy zao ny amin'ny fomba hitantanana ny logiciel eny anivon'ny SRMV zay ny tasolalaina sy rivo rakotiny rina atrany no mitondra ny vaovao. Maro ireo kia nahazo ny seni mahakasika ny logiciel nampiasain'izy ireo tamin'ny fikirakirana ny VOKAM-PIFIDIANANA tamin'ny fihodinana voalohany teo iny na dia efa nisy aza ny fitsirena natao tamin'izany logiciel izany dia mbola nisy ihany ny aia ho an'ireo kandida sasansasany izay indrindra no natonga izy ireo anao indray izany fitsiriana izany. Voalohany aloha zany amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy zao roa andro manintsy dia manasa ny manam-pahaizana informatika ny kandida rotonta ny seni miaraka amin'ny manam-pahaizana informatika ny fiombolam-be raisam-pirenena miaraka amin'ny mpahay informatika ny fiarahamonim-pirenena miaraka aminay eto amin'ny seni roa andro be izao tsika eto amin'ity toeran'ity ary dia anao simulation omena PV nareo omena zavatra omena ny input ozy ny pahay azy dia jerena raha ohatra ka miova ary amin'ny output ohatra atao zay rehetra roa andro be zao. Faharoa dia asaina ihany koa ianareo kandida rotonta amin'ny faha 1/12 faha 2/12 faha 3/12 ny volana desambra any amin'ny faritra sivy manerana ny nosy dia isy ny fampiofanana koa iarahan'ny président ny SRMV ny chef side ny seni ary eo ihany koa ny manam-pahaizana informatika nareo seni iara ijery hoe ahoana ny fomba hitantanana an'ilay logiciel sy ny traitement ny résultat any amin'ny SRMV tsirairay avy 3 andro manintsy. Afaka mitondra ny fitaovana rehetra izay ananan'ireo kandida eny anivon'ny seni alarobia ahafahany manamarina ny vokatra izay avoakan'ny seni. Isy raha teo ny fivoriana isan'andro manomboka amin'ny andro ny latsabato ahafahany resolin-tenan'ny kandida sy ny seni mifanakalo hevitra sy manao tatitra amin'ny fomba fitaterana ny VOKAM-PIFIDIANANA fa eo ihany koa mijery ireo lesoka izay mety ho izy. Mbola nanamafy moa ny filoha levitry ny seni ny amin'ny tsy ahafahan'izy ireo mamaly ny fangatahany ny solon-tenan'ny kandida Andry RAJAOELINA fa mihoatra ny lalàna izany. Tsy hoekena kosa no hoe ianareo ny kirakira an'ilay logiciel ny seni tsy mety fa omena latabatra ianareo mena latabatra eo akaiky eo oeteo na serveur na logiciel na zay tena azo antoka nareo ndrindra oeteo dia omena ianareo tonga le TV avy any aty monsieur feniny avy any pro de vote ananiny tiano ampidiritsika ato dia ataovina ianareo mivoaka ianareo avy eo mivoaka ianay avy ato atovy io mafisiko ny voalazan'ny président io ny fitaovana informatika seni kosa dia tena sampady araka voalazany teo tsy afaka hitsofoka ao mihitsy na iotale ny informatika io azy nareo nahitan'izany teo tsy mitsofoka anaty efa misy olona voatendry ny seni manokana ikirakirany io satria sampady le izy. Isy moa ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety indroa isan-kerinandro ataon'ny seni manomboka izao mba ahafahany tsirairay manjotsy tapaka ny zavamisy eny anivon'ity vao miera maleo tena misahana ny fifidianana ity. Iresaka fifidianana ihany sika satria ny alatsinainy ho avy zao no anomboka moa zany ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Vokatsay dia ikarakara ady hevitra lehibe ho an'ny kandida roa izay anao ny fihodinana faharoa ny seni mandritra ny fampielezan-kevitra. Enina moa ny isan'ny ady hevitra izay ho atao amin'ny aino manjerim-panjakana. Ny roa amin'ireo ady hevitra dia ny kandida tenany mihitsy no hiatrika izany ady hevitra izany ka anao le fifanatrenana le antsoina hoe face à face. Ny efatra kosa dia ireo mpanohana ny kandida. Jenita Solalaina sy Rivo Rakotinirina.
efa fanaohatra amin'izay mba afantarana bebe kokoa ny vinanasan'ireo kandida ny fifanatrehana na ilay antsoina hoe fasafasa. Ikarakara izany ny seni amin'ny haino amanjerim-panjakana, ireo kandida mihitsy no ifanatrika amin'ny fotoana eo. Dia isy ny fandaharana atao eny anivon'ny haino amanjery ho ataon'ny seni, ary isy ihany koa moa ireo ataontsika hoe serasera isan-karazany, ary tsy eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra. Oman'ny seni ihany koa ny fampionana ny ady hevitry ny kandida rotonta. Isy enina izany ady hevitra zany, ka ny ady hevitra efatra izay ady hevitra ivantana eo amin'ny haino amanjerim-panjakana moa ary tsy ferana entanina ihany koa ny haino amanjery tsy miankina afaka handray an'izany, dia ny efatra dia indroa isan-kerinandro. Ny larobia sy ny zoma mandritry n'ilay 2 herinandro anaovana fampielezan-kevitra, dia isy ny ady hevitra mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana, ka ireo dia ny solotena ny kandida no manatrika azy. Fa ny 2 hafa kosa, zany hoe ny lahady fa 7 sy ny lahady fa 9 dia ny tena kandida mihitsy no iady hevitra ao anatin'izay ady hevitra mivantana hoatrehin'izay. Nanambara ny filohan'ny seni fa ny fanajana ireo kandida lalàna no tena miantoka ny fitoniana, ka nanao antsoavy ity farany ho an'ireo kandida mba hifaninana ampahamendrehana. Dian'izao ihany koa dia efa tokony samy mahatsapa izy ireo fa tsy maintsy ho iray ihany ny filoham-pirenena. Representety daholo malagasy ray manontolo laza nareo ny tenako manokana miaraka amin'reto namako rehetrarehetra reto, okitsika anaiky ny safidim-bahoaka, okitsika anaiky ny safidim-bahoaka. Tsy eno zay rehefa aveo hoe misy an'izao indray na misy an'ity indray na misy an'ity indray eo trangana fo tsaray ny vahoaka malagasy tsika rehetrarehetra zany ao anatin'ny tranga zavatra mitranga. Tsisy président anankiroa, tsy maintsy anankiray ihany ny président tsy ho lany eo. Amin'ny faraka amin'ny 3 ny volana Desambra, zany hoe ny farany taona, no fantatra fa ivoaka ny vokatra vonjimaika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay avoakan'ny seni. Manomboka ny talata ny 4 ny volana Desambra kosa ny fampielezan-kevitra hatramin'ny 17 ny volana Desambra. Manomboka rampitso ny fanotana ny bila tatokana any Afrika Atsimo. Miisa 3 hetsy sy 10 tapitrisa izany bila tatokana izany, ary fantatra ihany koa moa fa vaovatany vao vita dia haparitaka amin'ireo faritra maro manena amin'ny Madagasikara izay bila tatokana izay, ary ny fahavalon'ny volana Desambra no avy eto amintsika izay bila tatokana izay. Tsy ny tasolalaina rivo rakotiny ny indrina hatrany no mitondra ny vaovao. Vonina tanteraka iroso amin'ny fihodinana faharoa ny vahoaka malagasy, satria efa vonina tanteraka amin'izany ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, na io amin'ny lafiny arakolona na io amin'ny lafiny arabola raha nambaran'izy ireo androany. Amin'ny 17 ny volana Desambra zao no atao ny fifidianana fihodinana faharoa. Inona fa ivoaka ny VOKAM-PIFIDIANANA vonjimaika avy amin'ny seni amin'ny 13 ny volana Desambra ho avy izao. Ny 17 ny volana Desambra andro larobia, manomboka amin'ny 9 ora maraina ary mifarana amin'ny 10 ora hariva no ho tanterahana ny latsabato amin'ny fifidianana fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fampielezan-kevitra dia tsara homarina fa ny atalata fa 4 ny volana Desambra ho avy izao no manomboka izany fampielezan-kevitra zany, ary mifarana ny fa 17 ny volana Desambra amin'ny 12 ora alina. Ny fa 1 ny volana Desambra no aminavinana amoahana ny VOKAM-PIFIDIANANA vonjimaika amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Mahakasika ny biletin tokana kosa dia tsy mivantana ty Antananarivo tsony ireo biletin tokana avy any Afrika Atsimo, fa tonga dia paritaka avy any amin'ny faritra avy hatrany mba hasoroana ny fahatarana, ary manana 10 andro mialohan'ny fifidianana izy ireo anaparitahana izany manerana ny nosy. Toy izao kosa ny endrika izany biletin tokana izany. Ny amin'ny biletin tokana dia 3 hetsy sy 10 tapitrisa no ho amboarina, ary manomboka rampitso ny fanotana izany biletin tokana zany, ary dia 9 andro no eritreretan'ny mpanota an'izany bulletin unika izany any Afrika Atsimo anatotosana azy, ka ny fahavalon'ny volana Desambra no eritreretina fa ho tonga ny ampahany voalohany
am'ireo bulletin tokana 3 hetsy sy 10 tapitrisa ireo avy atsy Afrika Atsimo. Ny endriny moa dia amina taratasy A5, midikany hoe A5 dia ny A4 mizara roa, zany hoe raha ity no A4 dia mizara roa, ohatran'ity zany ny A5, ohatran'ity zany ny alehibe n'ilay bulletin tokana ary ohatran'izao no endriny. Larana fa 320 sy ny larana fa 220 ary mbola ireo fanamariana zay tamin'ny nampiasaitsika tamin'ny fihodinana voalohany no hitondra ny bulletin tokana amin'ny fihodinana faharoa. Nezahana nasina malalaka kely eto mba hialana amin'ny fifangaroan'ny fanamariana amin'ny safidy roa amin'ny candidat anankiroa. Manentana hatrany ny vahoaka malagasy mba hamita ny adidiny ny seni amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy izao. Marina moa fa tsy azo atao ny mampiasa marqueur amin'ny bulletin tokana. Eo amin'izay lafiny fifidianana sy fikarakarana ny fifidianana izay ihany dia nanao fangatahana ny idiran'izy ireo mba ikirakira ny logiciel ampiasan'ny seni ny solotenan'ny candidat Andry RAJOELINA amin'ny fihodinana faharoa. Nandavy hatrany ny seni ary laza fa saropady ny fikirakarana ny fifidianana ary mbola tsy nisy maneran-tany, izany hoe candidat no ikirakira ny logiciel ampiasan'ny vondrona maly eo tena misana ny fifidianana izany. Ratsivina tamin'ny fihodinana voalohany dia efa nitenin'ny candidat larana fa 13 Andry RAJOELINA fa nahodikodyny seni ny vatiny kanjo rehefa nivoaka ny vokatra ofisialy dia tsy ny fakaizakory ny vokatra izay navoakany seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Jenita Solalaina sy Rivo Rakotonindrina mitondra ny vaovao. Maro ny fangatahana izay nataon'ny candidat Andry RAJOELINA mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny fihodinana faharoa ary saiko novaliany seni avokoa izany amin'ny valiny mahafapo mba hisiny ny mangarahara. Ohatra amin'izany ny ahafahan'ireo candidat mitondra ny fitaovana eny amin'ny seni mba ahafahan'izy ireo manamarina ny kaonty ary omena fitarana ny soratra izay tonga avy amin'ny SRMV avokoa izy ireo. Entana asaina ianareo candidat roa tota anindry ny mpahay informatika nareo tsirairay avy ho ao anatin'ilay SRMV anaramaso ny asan'ny SRMV. Omenanareo ny procès-verbal, mbola asaina ihany koa nareo candidat anindry ny mpahay informatika nareo tsirairay avy hiaraka aminay seni ao Alaroby amin'ny fikarakarana VOKAM-PIFIDIANANA. Omena latabatra ngeza dia ngeza koa inareo arak'izay tianareo eo asianareo ny fitaovana rehetra. Tsy mbola nahafapo an'ity candidat ity ihany izany rehetra izany fa nanao fangatahana izay mihoatra ny tokony ho izy kosa ireto farany. Ary farany mikasika ny logiciel iarana mijery le izy fa izay ihany koa dia anana ny logiciel manokana ahafahana manaramaso ny résultat deuxième tour ny resaka eto mba samy voalalahana ny fahafahana mijery na hoe accès amin'ny toerana rehetra eto amin'ny seni mba ho alalahana ny zavatra izay mba tsy hisy intsony zavatra mitranga tamin'ny premier tour fa mba tena ho tanteraka ilay mangarahara amin'ny lafiny rehetra eto ny seni. Nandavy hatrany amin'izany ny seni tsy voafaritra ny lalàna izany ary saropady loatra ny fikirakirana ny logiciel ampiasain'ny seni amin'ny famoahana ny VOKAM-PIFIDIANANA ka izay voatendry ihany no manana fahefana mikirakira izany. Accès DSI zany, accès DSI zany manana exemple ave nareo aiza manerana zao tontolo zao hoe ny traitement informatique na fifidianana ka hidiranareo mba ameo exemple zay tokony any Frantsa ave, any Amerika ave, ao Afrika ave, misy an'izany ve sa tsy misy an'izany? Fa raha ohatra ka misy an'izany dia ho ieritreretintsika eo hoe ahoana ny mahamety azy? Accès informatique zavatra saropady ve? No idiratsika hoe andianatsika idiratsika misy zavatra mitsango dia mipatitaka le zavatra mitsango dia mikorotana daholo le zavatra rehetrarehetra. Mialatsiny ako fa misy ny zavatra azontsika atao dia misy kosa ny zavatra tsy azontsika atao satria seni ary ny seni reriany ny tompom-panapahakevitra amin'ny fitantanana izay fotoana. Tenay koa ny pression amin'ny zavatra ataonay zany zay tsy manaiky an'izay zavatra zay. Tsy manaiky ny pression zany amin'ny zavatra ataonay zany. Ary ny fifidianana izay ataontsika io dia madio io ary mangarahara io ary ho hitatsika eo foana ny marina par rapport amin'ny trangan-javatra rehetrarehetra takan'izay mitranga tamin'ny premier tour zay. Dia okitsika hamaky tsara ny lalàna
zay eny ampelatanantsika ka raha misy tompoko na ray ara ny fandika-dalàna ataon'ny semi de tonga de hovaina tanteraka eo de eo a hoe nandika lalàna zay zany. Io zavatra ataontsika io de lalàna daholy a fototry le zavatra rehetrarehetra zay ataontsika zany. Okitsika hiara indraiky aloha zany ary mba oka mba angatahana ena reo kandida iteny an'izay fa tsy nanotokodom-bato ny seni tsy nanao na inona ny seni tamin'iny fihodinana voalohany iny zany satria la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Raha ohatra tompoko ka tsy nisy zay zavatra zay de mba tianay anareo ilaza pahibe maso fa hoe tsy nisy zay zavatra zay. Fambahoaka kositsika hiara eky satria mafy be le zavatra nazo ny seni tamin'ireny fotoana rehetrarehetra reny barangatahana ena reo teny an'izay no eto androany fa hoe tena tsy nisy olana mikasika an'iny ka vita ny momba an'iny fa andinika ny manaraka indray tsika zany zao. Raha tsy ahivina moa dia efa niampanga ny senio nanodikodina ny vatony ny kandida Andry Rajoelina. Nolazainy tamin'izany fa azy avokoa ireo vato maty rehetra. Nampatsiahivy ny seni azy ireo izany androany. Efa maro raha teo niezaka nataon'izy ireo mba hiantohana ny mangarahara mba hisiny ny fampitokisana. Ohatra amin'izany ny fiantsoana ireo kandida manana tsy fahatokisana anao fampitahana saingy tsy namaly ny antso ny kandida Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Rehefa nivoaka nefa ny VOKAM-PIFIDIANANA ofisialy izay navoaka ny ACC mbola 7 faingo 20 isanjato ihany. Fomba fanao maniran-tany ny fiarahany kandida sy ireo antoko politika na ilay antsoina hoe alliance politique rehefa fihodinana faharoa amin'ny fifidianana tahaka izao mba ahafahana maka ny mpifidy sy ny mpanohana azy ireny ka azona ny vatony mba hizorana makany amin'ny fandresen'ny kandida iray. Maro ny antoko politika nefa nanambara tamin'ny fomba ofisialy an'izay fanohana ny kandida tafita amin'ny fihodinana faharoa izay taoriny ny namohan'ny fitsahana fomba ny lalam-panorenana ny VOKAM-PIFIDIANANA ofisialy ny alarobia lasa teo. Etsy andanin'izay dia samy manao izay ho afany ihany koa ireo kandida amin'ny fandresen-dahatra azy ireny mba hiaraka aminy. Anisan'ny mbola olana eto Madagasikara nefa ny tsy fananany ny olom-pirenena foto-kevitra sy ny tsy fijerena izany indrindra fa ireo mpanao politika fa zary lasa mibana ny fitiavana na fankalana olona manokana rehefa hisafidy olona hiara-iasa na hitondra ny firenena. Vokany na dia misy aza ilay antsoina hoe alliance politique dia tsy tokony ho gaga ny rehetra raha tsy mifanaraka amin'izay ny vokatra izay mivoaka satria mety tsy hipetraka intsony ilay antsoina hoe consigne de vote na torolalana ataon'ny lehibe n'antoko amin'ny mpanaradia azy na ihany koa ireo kandida tsy lany tamin'ny fihodinana voalohany amin'ny mpifidy azy mba hifidy izay olona tohanany. Araka ny fanazavan'ny mpandalina politika Andriamatoto avy na Ralambo mahay. Raha ohatra moa zany ny lasitra raisina ohatra na nivelany zany any amin'ny tany famandroso dia zavabe hoe iza miaraka zany hoe izy olona amin'ny ankavia resy de miaraka de mifidy ny kandida tafakatra nandresy zany de ohatran'izay ihany koa ny akavaniny zany mazava ho azy le izy de mora be ny mijery hoe iza ny olona hifidy amin'ray amin'ireo lafakatra deuxième tour fa kara zany tsy misy izay resaka idéologie zay fa de hoe fitiavana olona na tena tsy na fifankahalana amin'olona manto ny fidianana kandida ray na tsy de tsy misy mihitsy zany eto kady azo atao ary manita ra kandida milaza hoe ny pomba de angaviko hifidy raha ihany na raha ihany de tsy votery anaraka ny tourmaty na consigne de vote mihitsy le olona mpifidy azy satria tsy misy idéologie ombonana le izy fa resaka fitiavana sy tsy fitiavana olona. Sarotra araka izany aminavinana izay mety ho mpandresy sy na tsy mandritra io fihodinana faharoa io. Eo amin'izay resaka alliance politique fanohanana na tsy kandida iray amin'ny fihodinana faharoa izay dia nanapa-kevitra i Pasteur Mayol fa tsy hanohana kandida amin'ny fihodinana faharoa zany hoe sady tsy hanohana ny Andry Rajoelina no tsy hanohana ny Marc RAVALOMANANA hijanona ho mpanelanelana ny tenany ary tsy hitanila na amin'iza na amin'iza mitaona ny olona ihany koa izy mba hanaja ny filaminana amin'ny fifidianana ary miantso ihany koa ny fitoniana avy amin'ireo kandida roa ireo hialana amin'ny korotana. Tantely Rabelalana sy tiavina rakotiny indrina no mitondra ny vaovao. Nisaotra ny vahoaka sy ireo nifidy azy Pasteur Mayol tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany iny. Nandisy fanantenana azy ny vokatry ny fifidianana izay navoaka ny ACC. Maro ireo nandatsabato kanefa ireny ny valiny ranonambarany. Tsy hanohana kandida ny antoko politika misy azy. Vonona kosa nefa izy ifanometanana izoran'ny fifidianana any amin'ny ara-dalàna. Toy izao zany ny fanambarana mikasika ny fanohanana ireo kandida anankiroa izay nangataka fanohanana taminay ireo. Voalohany
dia mialatsiny fa mba hampiasa kely ny voambolany ACC zany izahay eto mikasika ny fangatahana zay nataon'ny candidat larana fatelo amby folo Andry RAJOELINA ny momba ny Hanohana azy amin'ny fihodinana faharoa dia izao ny fanapa-kevitra ny raisinay azo raisina ny fangatahana fa tsy mitombona mikasika ny fangatahana zay nataon'ny candidat larana fa 2020 Marc RAVALOMANANA ny Hanohana azy amin'ny fihodinana faharoa dia azo raisina ny fangatahana fa tsy mitombona noho izany dia tapaky ny antoko ZFFM sy ny KMPM sy ny FAM fa tsy hanoana candidat mihitsy izahay amin'ny fidinana faharoa manaraka izany mba hitandrovana ny tsy fiandanina amin'ireo candidat roa ireo zay dia nanapa-kevitra fa hijanona ho neutre zany hoe tsy mandany atso na ny aroa manarehetra ao amin'ny antoko ZFFM sy ny KMPM dia tsy mahazo manao fanambarana amin'ny anaran'ny antoko fa manoana candidat fa raha misy te hanoana dia amin'ny anaran'ny tenany manokana no hanaovany izany. Manoloana ny ivinany amin'ny fitakiana ireo nosy manodidina na ny ilzepasa dia ho tohizana hatrany izany efa manodidina ny iray tapitrisa ireo nanao soni tamin'izany. Eo amin'izay fanohanana kandidana tsy izay dia nanambara ihany koa moa ny candidat Andry RAJOELINA fa hijanona ho mpanelanelana amin'izay fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay zany hoe tsy hanambara koa zany ny tenany na hanohana Andry RAVALOMANANA na hanohana any Andry RAJOELINA fa araka ny fahitatsika tamin'ny sary teo ny candidat fanirisoa Herinaivo kosa dia nanambara tamin'ity androany ity araka ny fampitambavao zay nampitany fa hanohana ny candidat Marc RAVALOMANANA ao anatiny ity fanambarana ity moa no ilazany fanirisoa Herinaivo fa ny tanjona dia ny hanafona ny kolikoly sy ny ametraka tany-tandalana ary hiady amin'ny tsy fandriampahalemana hanafona ireo fifanarahana miafina rehetra miendrika fivarotana tanindrazana sady ary mpirenena mba hisitraka izany izao sianao ary indrindra hijery akaiky ny momba ny zone économique spéciale na ny ZDS noho izany mba ho tombotsoa ambonin'ny firenena sady tsy mpitazapotsiny andraikitra hatrany dia nanapa-kevitra ny tenako fanirisoa Herinaivo fa hanohana ny candidat Marc RAVALOMANANA larana fa 2020 amin'ity fihodinana faharoa ity satria tsy mifanohitra amin'ny foto-kevitra ijoroko ny vina izay apetrany hoy fanirisoa Herinaivo antsoko izay rehetra resy lahatra tahaka andeha hifanampy sy hifanometanana indray hiaro ny safiditsika amin'ny osika mety mitranga konde atsangana ny COP25 na ny comité d'ouverture hanohana ny candidat 2020 zay misokatra ho an'ny rehetra raha fitinina zany zay dia hanohana ny candidat Marc RAVALOMANANA raha matoa fanirisoa Herinaivo zay isan'ireo mpilatsaka fidina filoham-pirenena tamin'ny fihodinana voalohany fa tsy alalavitra tsika fa amin'izay resaka politika zay ihany mahakasika ny fomba fanao ny mpanao politika malagasy afa mihitsy ny fomba fanao politika reto Madagasikara no resahana hoy ny mpandalina politika malagasy iray toa tsy mba hita mantsy ireo mpanao politika malagasy raha tsy isaky ny 5 taona fotoana zay hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena raha tsy zay dia mivatrika palitao isakin'izay miva mpitondra fa tsy tena manana foto-kevitra mazava anjaminano menjanary sy avitra lalaina no mitondra ny vaovao. Maro sady ny mpanao politika malagasy sy ireo candidat tsy naomba nandritra ny fifidianana lasa teo no nisafidy ny tsy hanao na akaina kely amin'ny resaka politika samy manana ny antony ny safidianan'izay moa izy ireo anisany mahagaga nefa izay fomba fanao politika eto Madagasikara izay raha ny fanazavana nety ny mpandalina politika matetika mantso izy dia indray mandeha isaky ny 5 taona ihany ny akamaroan'ireo mpanao politika malagasy vao samy miseho vahoaka sy ho hitan'ny malagasy izany hoe rehefa manakaiky ny fotoam-pifidianana raha ny marina nefa dia tokony hiomana mialoha sy mijanona ho mpanara-maso izay zavatra tsy mety amin'ny fitantanana ny firenena foana izy ireny na dia nisy aza ny tsy fahombiazana nandritra ny fifidianana etsy andamin'izay dia tsy tokony hampanina ihany koa izy ireny na dia vitsy anisa aza ny mpanaradia azy fa manjary tsy misy ny mpanohitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpanohitra izay ilaina tokoa amin'ny tany demokratika toa any Madagasikara. Io koa zany dia zavatra fahafa mihitsy eto Madagasikara satria amin'ny zareo zany fanaovana politika dia hoe indray mandeha isaky ny 5 taona rehefa tonga ny fifidianana kanefa fanaovana politika tokony hoe isan'andro tokony hoe olona nanao politika nandritra ny 5 taona zareo na izy miaraka tamin'ny Andriamatoa Rajoelina mampianana folo teo aloha na izy nanohatra
kanefa ry zareo dia sady na izy tsy hita mihitsiny na izy nasa tamin'ny fidolana teo aloha daholo Andriamatoa Marc RAVALOMANANA sy Andriamatoa Andry RAJOELINA dia mifomba azy amin'izao dia ao anaty gouvernemanta somatsara miaraka ao zareo dia izay zany koa mahagaga amin'ilay fanaovana politika sy le hoe ahoana ny fomba hifidianan'ilay malagasy rehefa tonga amin'ny fifidianana satria le olona teo ihany no fidiny malagasy aloha hatreto. Ankoatra izay raha tsy miova ny fomba fanao politika dia ireo efa nitondra hatramin'izay foana no mbola hiverimberina eo hoy tsy mpandalina politika ity. Manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3. Programmatika amin'ny 15 décembre au Petit Palais Mamas na manomboka amin'ny folo ka hatramin'ny 20. Yo! Valera zandre misandry sikny madera. Hoadantsika eo aloha ny resaka politika sy makasika ny fifidianana fa ho eto amin'ny commune urbaine Antananarivo isika anoisantsika ny vaovao. Ny ampy 20 indray ny fiara lehibe fandraofana fako avy amin'ny commune urbaine Antananarivo izay omena ny SAMVA amin'ny fandraofana ny fako izay mampimenimena ny mponina Antananarivo amin'izao fotoana izao. Hiasa atoandro ireo fiara 20 ireo ary hanampy ireo fiara lehibe tena vaventy miisa 420 izay hiasa amin'ny andro alina, miisa 470 araka izany ny fiara avy amin'ny commune urbaine Antananarivo hanampin'izy ireo ny SAMVA amin'ny fandraofana ny fako. Nanao ny fanadihadiana Jeny Tasolalaina sy Rivo Rakotinirina. Mitohy hatrany ny fanampiana ataon'ny komina ho an'ny SAMVA amin'ny fandroana fako eto Antananarivo renivohitra hatramin'ny talata ho avy izao. Fiara 470 no manala fako, ny 420 amin'ireo kosa dia amin'ny alina ihany no miasa satria vaventy ka sahirana raha mandeha amin'ny antoandro. Mahavita miverina indimy ao anatin'ny alina iray moa ny fiara lehibe ary olona 5 no miasa ao anatin'ny fiara lehibe iray. Fiara lehibe 3 isaky ny boriboritany moa no mandroaka fako, nampitombina kosa izany eny amin'ny boriboritany fahadimy izay tena ahitana fako mivangongo eto Antananarivo. Ka hitanareo maso zao misy camion reto ambadiky reto tao teo voalohany ny commune urbaine Antananarivo dia amin'ny alina no mampiasa camion lehibe na 20 mètres cube anampina ny SAMVA. Zao na amin'ny toandro ara dia mila toizana lesaka satria araka ny tenkinareo teo tsy maintsy atao zay ilan'ireo fako ireo ndrindrindrindra amin'izao fotoam-pahavaratra zao manomboka ny campagne letsia sanatr'izany antotsika hoe mivangongo be ny fako dia izy pesta indray zay vao hetsika tsy mendrika an'izany mivoaka Antananarivo ohatran'ny ponina any amin'ny tanan-dehibe rehetra dia tokony aina amin'ny tanàna madio somateonina somasalamitsika. Tanjony dia tokony hiverina amin'ny rythme normal, raha miverina amin'ny rythme normal io dia miena ho azy nisany camion parce hitanareo fa mivangongo be mifako na hitany fotoana ela izay mahatonga ny hoe tsy maintsy hanaovana ezana be moa izay ny ampiasana le traxe telo lasa teo. Raha toka tokantrano 500 manko dia samy manary fako rokoloha avokoa amin'ny antoandro dia efa iray taonina sady izany ka manimba ny endrika ny tanàna sy fahadiovana ihany koa mandra-pahatongavan'ny mpandroaka fako eny an-toerana. Eo amin'izay vaovao makasika ny commune urbaine Antananarivo izay ihany dia tsetsen'ny fako ny akabeazany lakan-drano eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Isika nefa dia hiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ho betsaka ny orana. Betsaka ny olona izay mitaraina vokatra izay fahatsetsema lakan-drano izay. Manoloana an'izany dia nandray ny andraikiny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ka lakan-drano tsetsen'ny fako tamina fokotany 320 teto Antananarivo renivohitra no nanaovana fanadiovana tamin'ity androany ity. Clara Raolomanantsoa sy Avitra Lalaina no mitondra ny vaovao. Mbola tsy hita hatreto ny fahaizan'ny malagasy manaja ny tontolo iainana. Hita mibaribary amin'izany ny fanariana fako amin'ny toerana izay tsy natokana ho amin'izany akory. Eny amin'ny arabe
eny an-dalana fa misy ihany koa ireo manary fako manary maloto ao anatin'ireny toerana itobiany raha maloto ireny ka miteraka fahatsiatsemana izany. Maro araka izany ireo lakan-drano no tsentsina sy fehmy fako ka mampitohana ny fandehan-drano maloto. Izany rehetra izany anefa dia aretina ho an'ny olona eo aminy ka mila mitandrina ny rehetra mba tsy handrora mitsilany. Zava-dehibe ho an'ny mponina araka izany ny fanadiovana azy ity, na izany aza dia zava-poana raha toa ka tsy manaja izany ny rehetra. Zany miteraka fofo-maimbo le izy dia mitondra tsy fahasalamana amin'ny mponina sy ny vahoaka teo faritra misy anay le fitoravan'ny fako sy ny izay eo ny maloto amin'ny sachet, eo ny rano maloto satria ny ankapaty manizany ny bebe manana trano fa tsy manana WC rehefa mampanofa trano dia lafa ny olona le tsisy WC manary maloto dia nanentana izay hoe aza manamolotony dia mila nanentana fototany koa izay hoe iteny handeha andray andidy izy andraikitra amin'ilay olona manana trano nefa tsisy WC manary maloto dia fototany no nasenana andray toetra voalohany dia zay zay rainy zona samisoso zany no manaraka fototany le fanentanana. Trefatrandro ny asa fanesorana ny fako izay manentsina ny lakan-drano ary ny RFD isaky ny fokotany manampy ny fitaovana entina ampiasaina amin'izany fanadiovana izany. Tsy misy efa-tsy ny commune Antananarivo Renivohitra moa no manateraka ity asa ity ary izy ireo no mandony vola tambikarama andreo olona manao ny asa. Ny tena marina zany natonga nanondesy lahatra andray an'ity fanadiovana ity dia zao izy ity moa zany efa asa fanoana izy tsy mpiasa ny RFD dia mba isiany fanadiovana sy andehanan'le rano tsara zany dia zay natonga ilay nanadio an'ity kanal sy ny an'ity zany. Ny faharetan'ity asantsika ity moa zany zao dia mandritry ny efatrano zany nanatanterahana anazy zany mizarazara moa zany le izy fa amin'ity androany ity moa zany dia fokotany 13 no misitraka izay fanadiovana zany asa tanamaro zay zany eto amin'ny boribory tany voalohany. Malala zany fa manana mpiara-monina antoko zay miara-miasa aminay amin'ny RFD na me fitaovana zany entina ikojakojana zany reny kanal reny mba elana an'izay hoe manadio foana isan'andro nefa ny olona tsy mahay mianatra hoe mahay manadio ary io moa zany araky ny tenin'ny ben'ny tanàna dia hoe rehefa tsy mandoto dia efa manadio. Izy ity moa dia toy ny asa efa natao tao aorian'ny BIANCO sy nomeny ny mpanolontsaina manokana ny ben'ny tanàna fa ihany koa fanampiana ho an'ny SAMVA hatrany. Nambarany lefitra ny délégué ihany koa fa mbola itony ny asa ka aoriana izao fanadiovana lakan-drano izao dia isy ny tompona andraikitra petraka anara-maso ny fanajany vahoaka izany fahadiovana izany. Eo miresaka tsy fandriam-pahalemana kosa dia mila manova rafitra ny fanjakana amin'ny fitandrona ny filaminana eto amintsika. Tsy ilaina intsony ny manampy ny isan'ireo mpitandro ny filaminana raha ny nambarany sy fokotany iray. Raha ny fantatra mantsy dia vokatry ny fahavitsin'ireo foana no atao mpitandro filaminana olana tsy ahafahana manenjika ireo dahalo indrindra ireo mpanendaka izay mampitaraina ny vahoaka. Sosikevitra narosiny ity sefy-pokotany iray ity moa ny fametrahana ny voamiera ny fandriam-pahalemana isa-pokotany. Andeha raha antsika ty fanadihadiana ao entin'ny Clara RAVALOMANANA sy afitra lalaina ity. Mirongatra indray tatoato ny asa fanendamina amin'ireo toerana maro samihafa. Anisan'ny tena isehon'izany asa ratsy izany ny tsy manarotsoa, ampefilo, tetezana voany, andavamamba sy ny manodidina ary ny fokotana anaty azy isotry. Tsy mifidy ora ireo mpanendaka ary efa mitondra fitaovam-pihidiana mihitsy raha nambarany ireo mponina. Fahenjana be misy ny sy fandriam-pahalemana tena enjana. Sika sabatra be zareo anakiroa izy anankitelo miaraka da tonga dia mamono misy izy raha vao tena somary zavatra ilaina. Sangafarany te zao le olona le hitanao le olona rava miasa reny reny zany zao no tena andrasan'ireo eo tsy zareo ny anina hitanao dia tonga dia fa endahany eo. Hitanareo nisy sinoa teo vao endaka hoe nandeha tao vera dia to dia nidirandrareo le fiara dia nendaha. Misy mpitondra moto mitondra le versement na RTL reny tamin'ny ataontsika hoe 2 volana latsaka teo nisy olona mpivarotra atody maka versement. Za moa tsy nanapo fa joro eo mividy anana dia nianjera tao an-damosiko izy io voanerika nefa dia basy daholo zany nanodidina tamin'io andro tsy hafanetsika mihitsy aho dia lasa ny zalamy volan'le olona tsisy nanam-po mihitsy hoe nisy nanendaka sa nisy inona fa rehefa lasa zareo vao taitra ny olona nanatona dia nanontany fa tsy naninona ve teo fa tsy naninona fa inona le izy eo dia le mpitondra moto nakatody no niendahany zalatapitra tao zay nendahany.
manoloana ny tranga izay miseho amin'ireo toerana ireo dia maro ireo mitaraina ka mampita izany amin'ny tandrony filaminana kosa ny fokotany. Raha ny hita nefa dia tsy misy vokany loatra izany amin'ny ankapobeny ary tsy hita sotra akory. Noho izany dia nanao sosikevitra ny sefy fokotany dia ny fanajanonana ny fanampiana ireo polisy vaovao fa kosa metraka mpiambina miisa 10 isaky ny fokotany izay hita fa mahomby tokoa raha araka ny fataony izy ireo. Manana ny mpiambina izay manerana manakarama mihitsy izay ny mpiambina tanàna izay karamain'ny tany manokana izy dia ohatra milamindamina izay raha oharina amin'ny tanàna rehetra. Rehefa miresaka amin'ny polisy ny tompona andraikitra amin'ny polisy dia ny fahavitsiny izay foana ny olana dia vitsy zareo tsy masahana an'ilay faritra manontolo. Za zany tena mandroso sosikevitra ho an'ny fanjakana fa tsy vahaolana mihitsy ny fanaovana recrutement na polisy zany zao. Fa ny vahaolana zany zao dia mametraka fandriam-pahalemana farafaratsiny 10 isakokotany izay tokony andamin'izy ny fanjakana mihitsy miasa andro aman'alina. Fa raha lazaiko anao hoe raha misy 10 eto anaty azy, misy 10 andro aman'alina, misy 10 tsy misy mpisamy masa satria efa nienjika tanteraka amin'izay fotoana izay rehetra. Mila maila araka izany ny rehetra indrindra amin'ireo toerana voalaza ireo fa ihany koa mba hiara-entana fa tsy hitaza-potsiny manoloana ny tranga toy izany. Andrasana kosa hatreto ny mety ho vahaolana ho raisy ny fanjakana, ampanjakana ny fandriam-pahalemana izay miantoka ny fampandrosoana ny sehatra maro. Rehefa zoma salam zao misika dia manana ilay zanam-pandarana antsoina hoe interview de la semaine. Izy ity dia iarahana amin'ny lasas info ka amin'ity androany ity dia miaritiana Andry amin'ny Tantsoa no hitondrany lasas info an'izay fanadidina izay. Miaritiana Andry amin'ny Tantsoa moa dia mpanao rony fampimehezana amin'ny alalan'ny Facebook irony ny antsony manao podcast moa zany no filaza azy ary ao anatin'ity fanadidina ity no anarantsika izay fepetra ny miaritiana Andry amin'ny Tantsoa izay. Raha oary ny interview de la semaine. Ela to io enjana ihany na ihany koa miaritiana Andry amin'ny Tantsoa na ihany koa iny le bandy manao mampime amin'ny FB fa fantatro iny. Roapolo taona le ria sady bogosy ny célibat misokatra ny fandefasana resialy tamin'ny fotoana io any tena principan'ny Islam master mantsy hoe manentana eo ambony saina ianao mba tsy atorotoro ny kil dia mandritra ny saina ouverte zany lasa ohatrany hoe animateur ary hatramin'izao moa zany mbola animateur ihany koa fa tamin'izay nahita an'le hoe manina moa zany ty revitira ohatra hoe avarika tena hoe asiana mampimetsotso zao e moa ny texte koa texte somary mitaralila be daholy sady mampime dia ozy izy hoe aloha tonga dia atambatra rangaha le izy zany mbola ataoko hoe fialamboly le izy amin'izao le fanaovana vidéo fa io zany afaka exploitena mbola miezaka ihany moa zany hatramin'izao hoe inona zavatra azo exploitena amin'le izy fa arakaraky ny zava-misy ihany fa io ohatrany mikoty sipa mijery sipa ihany io ny sasany mahita an'le sipa fotsiny izy dia jerijerendro zao moa sasa vao mahita sipa anankiray dia eritreretiny hatramin'ny anarany zanany tena kitelo nefany le olona ary tsy miaraka amin'ny akory. Za zany rehefa tezitra dia mahatsiravina be satria maninona tsy hoe mahatsiravina fa mahatsiravina zany hoe ny tena marina amin'le izy zany rehefa tezitra dia vao mahay mampime satria mahita vava avoaka tsy ampozonao avoakako mihitsiny ary na zary tsy manapoeka za ty mahay vava ohatra zany ohatra ny olona tezitra rehetra zany no tena marina. Dia rehefa manao projet matotra indray dia tena matotra be tena ataontsika projet laingako zany manao projet matotra tena ataoko le izy ary tena ataoko amin'ny foko mihitsy matolo mihitsiny fa talolo teo stand-up no nataoko hatramin'izao za mbola manao stand-up ihany koa akoatr'izay manao animation koa dia manao ataotao daholo zany zay laingako zany sao dia hoe ay ndao amon'olona dia ndao tsy mienjana fa ataotao daholo ny zavatra rehetra non fandraisan'le olona mampime zany dia ohatrany hoe mampime foana ny fiainako andavanandro dia mahita anahy eny an-dalana eny le olona dia terra angamba sy mampime kely
ohatrany hoe tsazoko mihitsy ianao ve zany mahita ny rakorotsy eny an-dalana eny tsy hoe fosany rakorotsitsika mafosa kely fotsiny tsy hoe fosany lazay de mahitana zay ny an-dalana eny ve ala de ozy izy ala rakorotsy atairanga mba asiky elilay silako na maka tsy tahitra any de ozy izy rakorotsy atao de saika maina be lazaiko anao mazava fefavita ny safidiko makatsy tahitra hitanao fa rehefa aveo mandeho azy non na hoe ala ve ahitany miakalifa eny an-dalana iny de tsy toy izy ohatsony fa ohatroatra zany zany za zao rehefa manao vidéo sady somary misy fahatezerana kely aminy ao anatiny ao de ohatroatra zany no vidéo ako zao sady patipatiny azy zany meko zany zay ny interview de la semaine ny arahantsika tamin'ny miartina andria amin'ny tantsoa tamin'ity zoma ity zay ny koa ny antsika namarana ny vaovao tamin'izao ariva izao misaotranao naharitra ny jery sy ny eno anay hatramin'ny farany mamin'ny fotoananao amin'ny manaraka indray mirary farany herinandro mahafinaritra antsika rehetra satria zoma mahafinaritra moa androany zoma farany volana de mirary soa antsika rehetra veloma tompoko